Pejim-baovao afantanteraka kosa indray dia ao anatin'ny fametrahana ny biraon'ny guichet unique tafiditra ao amin'ny fandaharan'asan'ny RRI andiany voalohany ministeran'ny varotra amin'izao fotoana izao raha toa ka ny fikarakarana ny karta elektronika ho an'ireo mpivarotra kosa ny andiany faharoa amin'ity RRI ty hatrany. Iombana tanteraka amin'ny tsena ny RRI andiany faharoa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana amin'ny fampidirana ireo mpivarotra ho matianina. Hozaraina karta elektronika ireo mpivarotra ahafahana manara-maso ny asan'izy ireo raha ny nambaran'ny ministry ny varotra. Eo ihany koa ny fampionana ny tolotra sy ny tinady. Ny andiany faharoa amin'ny RRI ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana misahana indrindra mikasika ny tsena. Ny voalohany dia ny fampidirana matianina ny mpivarotra rehetra. Izay dia anaovana karatra elektronika mihitsy zany ny mpivarotra ahafahana manara-maso ny asan'izy ireo. Manara-maso ny vokatra izay mety fasafibe zany amin'ny tsena eto Madagasikara ihany koa amin'ny tsena no faneverana izay fasafibe zay. Ny anankiray dia fampionana ny tolotra sy ny tinady. Hoe zany ampifandraisina mehazavy misy ny vokatra mity, mehazavy misy eo mpividy vidy na olona mivelany na entanterana zany ahafahan'ny mpanjifa sy ny mpivarotra mananjifa ny vokatra mehazavy vokatra eto avy eto Madagasikara aiza ny filana eo amin'ny tsena dia mampiona ny filana sy ny tinady zay misy ny tolotra fanametaka ny tsena eto Madagasikara zany na ny amin'ny ivelany. Zay no RRI hoan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Notontosaina tao anatin'ny RRI andiany voalohany ny fametrahana ny filakevitry ny fifaninanana na ny conseil de la concurrence eo amin'ny sehatry ny varotra izay rafitra fitsarana iray natokana hijery sy handamina ny fifaninanana eo amin'ny orinasa sy ireo tranombarotra malagasy mba hisian'ny fifaninanana marina sy mangarahara. Mbola apetraka ao anatin'ity fandaharan'asa ity izay tanteran'ny ministeran'ny varotra RRI andiany voalohany ity ihany koa ny fametrahana ny guichet unique. Efa eo ampametrahana ireo biraon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana amin'izao fotoana izao.